Salamadoly indray tsika rehetra. Mbola faly indray fampizara aminao an'izao video manaraka izao fa valitsika izao afaka mijery mipejy ianao raha mbola tsy nahita ny fito teo aloha. Androso aritsika. Romana 9:9-10 ka sy ny 10. Ino ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no atohatra antsika? Izay tsy niaro ny zanan'lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika miaraka aminy maimaim-poana kova ny zavatra rehetra. Petera 2:7 naran'i Jesosy. Efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'ny fahalalana ilainy antso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Tafarantsika dia niresaka mikasika ny fifandraisan'ny tompo sy ny mpanompo. Dia hoy isika hoe efa tsy mpanompo intsontsika fa zanaka. Dia ny fampiresaka indray isika hoe ohatry ny ahoana no fifandraisan'ny zanaka amin'ny rainy. Dia androany isika ifampiresaka indray fifandraisan'ny rainy amin'ny zanany. Tamin'ny andro ny testamenta taloha, tamin'ny andro fanekena taloha, fony mbola mpanompo ny Israely, dia Andriamanitra ny tompon'izy ireo. Dia rehefa misy zavatra ilainy le prinsipa, le fomba fanao teo anivon'ny fanompoana n'Andriamanitra mihitsy zany, dia misy zavatra ohatran'izao hoe rehefa misy zavatra ilainao dia misy zavatra takina aminao. Dia rehefa misy zavatra tianao azo dia tsy maintsy manao hetsika ianao vao mahazo an'izay. Ohatra tsotra zao no meko anao hoe rehefa nila tsodrano ny zanaky Isaka, dia tsy iza fa Jakoba sy Esau, dia nasainy Isaka izy ireo alohany tsofako rano anao izy dia mbola velona aho mandehana anovy hany-pia. Inona ny dikan'izany? Misy zavatra atao setry ny lay tsodrano izay atolotra. Tamin'ny andro ny Elisa dia tsy nitsodrano, tsy nahazo ny anjarandroa amin'ny fanahy Elisa raha tsy nanompo any Elisa naharitra tamin'ny fanompoana ny Eli teny foana. Nisy fotoana tena sarotra mihitsy, nisy fotoana nisy zanaky ny mpaminany 700 tsy Elisa rery akory no mpianatry Eli, fa nisy zanaky ny mpaminany 700 fa reo zanaky ny mpaminany 700 reo dia tsy nanaraka ny Eli hatramin'ny farany ary dia tsy nahazo an'izay anjara fanahy tamin'ny Eli izay. Aty amin'ny fanekena vaovao kosa raha lasanabavy dia ny fifandraisan'ny lay ray sy zanaka dia tsy fifandraisana tahakan'izay intsony. Ohatra tsotra no meko anao, rehefa lasa Jesosy Kristy tompo dia ny zavatra nitranga dia zao hoe nitsodrano azy ireo izy, bokin'ny Matthieu 7:20 raha tsy diso ako, dia ao anatin'izay ianao tsy mahita mihitsy hoe inona ny tsy maintsy nataon'ny mpianatra zay vao nahazo an'izay tsodrano zay, fa tsodrano nomena maimaim-poana. Ny zavatra rehetrarehetra zay hitanao ao anatin'ny fanekena vaovao any anatin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly dia zavatra nomena maimaim-poana avokoa. Nisy fotoana ny apôstôly Paoly sy Barnabasy ho alefa andeha asa misionera dia no tenin'ny fanahy atokano ahy Paoly sy Barnabasy andeha amin'izay efa nandrako azy dia natsony izy mirahalahy, nitsodrano azy ny ray fiangonana fa tsy nisy anompi no karakaraina ho an'ny Petera intsony teo na ho an'ny ohatran'izay, fa natao fotsiny le izy ary maimaim-poana ny zavatra rehetra. Ozy le tenin'Andriamanitra teo Romana 9:2-10. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe Jesosy zanany ary ozy izy nomeny antsika maimaim-poana. Jesosy zanany izay tsy niaro ny zanan'lahy ozy izy fa natolony ho antsika rehetra izy. Tsy omeny antsika maimaim-poana miaraka aminy kova ny zavatra rehetra. Raha lasanabavy izay miaino ankehitriny. Rehefa napetraka Andriamanitra ho zanakitsika dia aza mitoetra eo amin'ny toeran'ny mpanompo intsony. Rehefa miaraka amin'ny Kristy isika dia omeny anao maimaim-poana ny zavatra rehetra. Tsy mila vidiny. Ohatra tsotra no meko anao, misy fomba fanaontsika zao rehefa ohatra zao akaikikaiky ny fanadinana dia be dia be ny ray aman-dreny manao voady amin'Andriamanitra. Andriamanitra raha afaka fanadinana ny zanako dia anao fanatitra ohatran'izao anao voady ako, meko 10 ataoko anaty valopy, meko ray hetsy ataoko anaty valopy, zao lazaiko anao aty amin'ny fifanekena zanaka sy ray
dia tsy misy intsony zany zavatra zany, tsy misy intsony zany zavatra zany. Fa raha tianao afaka fanadinana ny zanakao, mangataka mifotsotra raha eo, mangataka afao fanadinana ny zanako. Zany mba fifaliako, zany mba etaetako, zany mba faniriako, misaotra anao any amin'ny zavatra zay efa ho ataonao. Zay de tapitra. Fangatahana faran'izay tsotra, fangatahana tsy misy fombafomba fitenenana. Ozy Jesosy hoe tsy tahaka ny petsara velatsy izay eritreretiny fa arakaraky ny abetsaky ny tiany ho lazainao. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra, mangataka aminao, ty mpanomponao, zao 10 minitra eo ihany tsy voambara zay tokony ho lazaina fa savaranonandony resaka no nandaniana 10 minitra. Tsy zay ny fomba firesaky ny ray sy ny zanaka. Zanakao zao a, rehefa mangata-javatra aminao a, ohatra zao hoe tsy fantatro, rovotra amin'ny pataloha neny eo, rovotra amin'ny pataloha, fa tsy misy savaranonandony resaka be, rireniko izay miteraka ahy, mba fantatrao ny amin'ity zanakao izay miresaka aminao ity, fa efa elaela ihany mo zay rireniko, fa tsy de saloatra ny tenako nangataka sy ny resaka. Tsisy an'izany. Nga matsapainao ny androny io, so de manavy ianao, so de misy tsy mety kely nga, fa tonga de mangataka niny rovotra amin'ny patalohako. De inona ny ataonao? Tsy misy zavatra ihany koa andrasanao, rovotra amin'ny pataloha zao ary. Raha tianao soloina le pataloha, mila manao hetsika kely aloha, mila manao hetsika. Inona le hetsika tokony ho atao? Zao mila manadio vilia kely se mandritry ny herinandro eo na 10 andro eo de fitanana pataloha. Tsy zany fifandraisan'ny tompo sy ny mpanompo ny zavatra tahaka zany, fa isika manompo an'Andriamanitra, ozytsika tamin'ny farany hoe naturel, ozytsika tamin'ny farany hoe manao an'le zavatra tsika satria atsika io fananana iombonana io, iarahana io, iaraha-manana io, de Andriamanitra ihany koa manana an'izay toe-pona ray izay aty amin'ny fanekena vaovao ka manome anao maimaim-poana. Tsy manambola ianao, menanao maimaim-poana zany. Fa tsy misy zavatra manokana tsy maintsy atao zany hoe raha te azo ianao de mila mandrotsaka aloha de aveo ianao tsy fifandraisan'ny ray sy zanaka zany fifandraisan'ny mpanompo sy ny tompo zany resaka zany. Fa ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka zay ilainao de omeny anao maimaim-poana. Zay le fanambarana teo, tsy omeny atsika maimaim-poana miaraka amin'ny Jesosy kova ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy lay tsara indrindra tao an-danitra nge nomenanao maimaim-poana nga ianao ny vidy famonjena. Eto de te ilaza fa tsy nitoetra tsara anao no antony anomezana anao famonjena, ny mifanohatra an'izay ary. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra ny adaly eto amin'izao tontolo zao ny fidian'Andriamanitra, ampamenatra ny endrika Korinthiana 1:1-20. De tahaka zany ihany koa raha Andriamanitra manomeny tsara indrindra, de tsy inona fa ny famelan-keloka. Taloha nge famelan-keloka vidiny so de verinao tsy vidina ny famelan-keloka. Vidiny nge iny mitondra ondry iny, vidiny nge iny mitondra voromailala iny, vidiny nge iny mitondra vato-trombilahy iny. Misy vidiny daholo. Raha te ho tahiny ianao, izao ny vidiny. Raha te aomby ianao, zao ny tsy maintsy ataonao. Raha te ohatry zao ianao, zao ny tsy maintsy ataonao. Fa Andriamanitra nanome atsika maimaim-poana ny zanalala. Nanome atsika maimaim-poana ny famelan-keloka. Nanome atsika maimaim-poana ny fanadiovana, nanome atsika maimaim-poana ny fiainana mandrakizay. Ho an'izay mandray an'izany sy ho an'izay matsapa an'izany eny am-pony, de mila fantatrao ihany koa androany fa omeny anao maimaim-poana miaraka aminy ny zavatra rehetra. Tsy manana asa ianao, mangatahany fotsotra. Tompo, efa heritaona zay tsy nanana asa, efa nanao demande tiako fantatra ny sitraponao, mangataka zanakao meo asa. Meo asa fa ilaiko zany, sahirana ao anatin'ny fiainako, sahirana amin'ny zava-misy. Zany nge fomba firesaka amin'Andriamanitra, fotsotra, mivelatra, manazava, miresaka amin'ny fomba tsotra. Sahirana tompo, misy an'izao de misy an'izao, mangataka ako. Tsy misy afetsifetsena madinidinika. Raha hitondra dossier ianao eo amin'ny ambassade de France, tsy mila fifadikana zany. Misy olona milaza sy mampianatra an'izany hoe raha te hanafaingana valim-bavaka fadianina. De lasa ifadianina 3 andro de hoentiko any am-piangonana ty dossier Andriamanitra ty le dossier. Mangataka aminao ataovy accepter ty dossier ity. Rehefa zanaka ianao tsy mila an'izany. Maimaim-poana ny dika zany maimaim-poana zany tsy vidiana amin'ny ezaka, tsy vidiana amin'ny karazan-javatra maro isan-karazany. Tonga teo amin'i Jesosy ny olona maro hositranina
fa tsisy nandonin'inona teo fa zay tonga rehetrarehetra de nomeny daholo mino ianao rehefa mino ianao de sitran'zay tapitra mazomody tsy mila manao fanatitra hodorana tsy mila manome apafolo-karena tsy mila manao ninninna fa mena maimaim-poana fotsiny zavatra rehetrarehetra fa ny amy testamenta taloha tsy misy zavatra ohatran'izany fa misy zavatra mifamaly foana amy tompo sy ny mpanompo zanakisika de omen'Andriamanitra atsika maimaim-poana ny zavatra rehetra zay ilainao de omenanao maimaim-poana zay tsy azonao maimaim-poana de tsy azonao zany zay azonao a de omenanao maimaim-poana tsisy valiny tsisy avy aminao rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe ny toe-panako araka an'Andriamanitra zany hoe ao anatin'izany toe-panahy zany de fahamasinana fahamarinana fitiavana fahononan-tena sy sisa rehetrarehetra sy toetra rehetrarehetra dia omeny ny herin'Andriamanitra atsika omeny maimaim-poana avokoa satria ilaitsika zany de mety manana fampianarana zao ny akamaroantsika ohatra zao hoe raha teo fen'ny fanamasina de mifadihanina ataon'ny olona friariana mihitsy moa fifadikanina indraindray hoe za navita 40 andro de mieritreritra le olona fa za zany ny tena navita za zany mitovy amin'ny vitan' Jesosy vitako sy sisa zao no lazaiko anao zay miaino androany reo tenin'Andriamanitra roa ireo de manambara tsara amitsika fa omeny atsika maimaim-poana ny toe-panaraka an'Andriamanitra raha mamaky ianao ny bokin'ny asan'ny apôstôly raha mamaky ianao ny epistily rehetrarehetra zay misy ao anatin'io baiboly io tsy misy na indray mandeha ary manambara fa rehefa mifadihanina ohatratsotra zao ny asan'ny apôstôly toko 2 de nilaza ny fahatongava fanamasina fa jereo ny toko 1 raha nisy mifadihanina zany tao hoe niaraka fotsiny re tao amin'ny efitrano ambony fa mpizara sakafo fa niaraka ny vavaka naharitra tamin'ny fivavahany reo de tonga ny fanamasina rehefa aveo ao anatin'ny bokin'ny epistily tsika tsy mahita tsika fampianarana na iray aza milaza hoe rehefa mifadihaniny elabe anao de mahazo ny fafenony ny fanamasina omeny maimaim-poana daholo ny zavatra rehetra satria raha ohatra ka ny zavatra ataonao no azonao ny toe-panaraka an'Andriamanitra de nidiky zany fa nietsika sy niezaka nataonao tena niasa mihitsy ianao tena mendrika ianao azo an'izany ny toe-panahy ny zavatra rehetra ara-panahy de omen'Andriamanitra maimaim-poana ny don spirituel na ny fanomezam-panahy rehetra omen'Andriamanitra maimaim-poana zao nambara Paoly amin'ny bokin'ny Koritiana voalohany toko 5:10 aitsika tsenjery aitsika rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra ny ozy izy ny matoy zao ahy za ozy izy izay natao apôstôly nefa tsy mendrika an'izany akory satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra tsy hoe ny fadihanina be Paoly mba tonga azo apôstôly tsy hoe nanao ezaka be izy tsy hoe namono teny izy tamin'ny asa mandraharaha fanompona rehetrarehetra am'izay lasa apôstôly tsia ny fahasoavan'Andriamanitra zany fahasoavany zany a de zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe omena atsika maimaim-poana zany ny dika fahasoavana omena olo tsy mendrika ny fanamasina de omena olona tsy mendrika fa tsy olona mendriky ny azo azy na olona ny asa mafy azonany zany ny toe-panaraka an'Andriamanitra omena olona tsy mendrika za mpanompon'Andriamanitra mila ny fanamasina omeny a maimaim-poana zany za mila ny fanomezam-pahasoavany fanamasina omeny a maimaim-poana raha ohatra ka ianao hoe mipasy tsarany aminao zao ny afatr'Andriamanitra tsy mifadihanina mba hazoko an'izany tsy niezaka anao ninninna mba hazoko aza fanomezam-pahasoavana ahafahako mampianatra izany fa omeny maimaim-poana daholo amarana atsika azy ary inona ary tsy fadihanina tsony ve tsika tsy ilaina ve ny fifadikana tsy ilaina ve ny alimbavaka ilaina ny fifadikana ilaina ny alimbavaka fa tsy azon-javatra ny antony ilana azy ny fifadikana sy ny alimbavaka raha lasanabavy a iverina indray tsika ao anatin'le ohatra ny tokantrano de tahaky ny fotoana manokana ianao zao andavanandro a za zao ray mpianakaviana andavanandro ako a tsy de tena manana fotoana loatra iarahako amin'ny ankohonako tsy de tena manana raha azoko atao ngamba miaraka amin'ny ankohonana de mety minitra vitsivitsy ora ray farafabetsandrina mba miara mipetrapetraka eo de miara misakafo de ohatran'izay zany le fifandraisana standard mahazatra ohatr'izay ihany koa fifandraisana mahazatra amin'Andriamanitra sy isika manana fotoantsika ivavahana mety vavaka tsika tsy fantatro anareo a mety vavaka tsika ohatra mavita tsika 10 minitra fefakadiny azasakadiny isy sisa rehetrarehetra adiny ray ohatra mety mamavita tsika mitokana kely mba manao zavatra kely ara-panahy fa amin'ny fotoana anankiray ao anatin'ny tokantrano io a
de misy fotoana mba hatokan'ny ray fianakaviana ray eo mba hitokanana, ohatra zao hoe mba miara-mandeha restaurant ray mpianakaviana sy reny mpianakaviana, tsara be zany, ataovy zany, inona iny fiarahana mandeha restaurant iny, manokana fotoana. Tena janonao mihitsy na ny telefona mpihana kely mihitsy aloha, mba hiaraka etsy zay, mba hiaraka isakafo zay atao anatin'ity restaurant ty de tsy mikarakara sakafo tsony eny fa miaraka zay miara-mihinana ato, maka fotoana ianao erahana amin'ny ankohonanao. Ho an'izay manana fahafanany amin'izany, maka fotoana ianao 3 andro 4 andro 5 andro herinandro 10 andro mba erahana manao vakansy nareo menakavy rery ihany, mba manamboatra fifandraisana, mba miresaka misimisy kokoa, fa tsy hoe efa any koa any ampanaovana vakansy mbola samy manao telefona andreva mba hitoka, tsy mandeha am'izay loany zany fifandraisam-pianakaviana zany. Tahaka zany ihany koa ny fifadikana sy ny alam-bavaka. Misy le vavaka fanao isan'andro, maraina atoandro ariva na tsy fantatro zay fahazaranao, efa fampiresantsika teto hoe na any anaty bus ary azo atao ny fifandraisana sy firesahana, ary tokony atao zany na inona na inona, na amin'ny zavatra kely ara de efa afaka ifampiresahana na rarotana ifampiresahana amin'ny tompo, isorana ankasitrahana iderana. Fa misy fotoana mba hatokanao, alao zany mba haka kely an'ity ndray andro manintsitra ty, mba iarahana isy Jesosy, mba iresadresaka izay. Mba andiniako an'ity tenin'Andriamanitra ity fa za tsy de manam-potoana mantsy. Andeha mba hanao congé, ao anatin'ity ndray andro ty mba hanao congé de mba laniko ao anatin'ny fiarahana amin'ny tompo. Zany no ilana ny fifadikanana sy ny alam-bavaka, fotoana manokana. Fotoana manokana, fotoana mahafinaritra anankiray hitokananao tonga de tsisy afa-tsy hainao sy ny tompo rery ihany. Ny olona misakafo, ianao mankafy fiarahana amin'Andriamanitra. Ny olona matory, ianao mankafy fiarahana amin'Andriamanitra. Zay ny atao hoe fifandraisana ray sy sanaka. Fa raha vao mbola mitady vidividy zavatra ianao ao amin'Andriamanitra, de fifandraisa amin'ny mpanompo sy ny tompo izany. Zay ny tenin'Andriamanitra ifampizarantsika amin'ity andro an'ity, mialohan'ny anaovana hoe izy zany sa tsy izy, manaova tahaka ny mponina amin'ny Bery, mandinika ny tenin'Andriamanitra ao ambany fitaritan'ny fanamasina, fa tsy hoe akory hafa misofinao de hoe tsy izy zany fa dinio de zay izy no raiso sy zay amanginy ny fanamasinanao. Zay ny fifampizarantsika raha manana fanontaniana ianao apetrao clique eo ty bokotra misy sotra hoe envoyer message ty, apetrao fanontanianao manetana antsika hatrany ary mampahery antsika hatrany amin'ny fanaovana j'aime, fanaovana commentaire, fanaovana partage. Tsy hoe akory zay ny te alaza na mahafinaritra anay mahita j'aime be da be, fa amin'ny alalan'ny reny hetsika ataontsika reny dia aparitako Facebook amin'ny namantsika rehetrarehetra zay mbola tsy nahita ny vidéo tahaka izao. Fotoana manaraka toy izao indray isika metraka veloma mandram-piona ary mirary antsika rehetra anao fety sambatra amin'ny taom-baovao indray. Samy tahiny tompotompo.